Fatao anatin'ny lahateny izay nataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fanamariana ny fahatsiarovana martsa taona 1727 natao tamin'ity androany ity dia niresahany manokana ny mikasika anireo bekotro maro holatra ny singany tao anatin'izany moa ny momba ny vola fanampiana azy ireo. Jerena mety hampitomboana ny vola fanampiana omena ireo bekotro maro holatra ho ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fanomezana voninahitra ny lanonana fahatsiarovana ny tolon'ny 20 martsa 1727 tany Moramanga tamin'ity asabotsy ity. Ireto farany izay efa tena nitolona mafy tokoa ho an'ny fahafahantanindrazana ho ihany ny filoha. Voray ray aman-dreny ny afatra zay nataonao teo amin'izay karakarana ny faritra misy eto. Zany indrindra no kendrentsika ny arena eto amin'ny firenena ity hoentina ampandrosoana ny vahoaka eo aminy. Eno ny afatra zay nataonao teo hanome toromarika ao amin'ny fitondram-panjakana mba hijerena manokana anareoreo rariny loatra raha olona nalolotra ny aino amin'ny firenena no jerena amin'izao fotoan'izao topilasy tompogava. Nandritra ity fandalovana tao Moramanga ity dia mazava ho azy fa nametraka fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana sy ho fanomezam-boninahitra an'ireo maty tamin'ny tolona ny filoham-pirenena atao amin'ny fahasan'ny mahery fo. Torak'izany ihany koa fo tao amin'ny tsangam-baton'ny mahery fo atao avotananan'ny Moramanga. Isany koa moa ny feonany tamin'ny vahoakan'ny Moramanga tamin'ity androany ity.